Jaona toko fahaenina. Jesosy mampitombo isan'ny mofo ho an'olona 5,000. Jaona toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny 5:10. Rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nita ny ranomasin'i Galilia dia ny ranomasin'i Tiberias izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao mba amin'ny mpianany. Fa efa akaiky ny Paska, ilay andro firavoravon'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatina azy, dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika mofo hoanin'ireo? Zany nataony mba hizahany toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa hataony. Filipo namaly azy hoe, na dia mofo dina denariy 100 aza tsy ampy azy rehetra hananany kely avy. Ny mpianany anankiray dia Andrea, rahalan'i Simona Petera, nilaza taminy hoe, misy zazalahy ty manana mofo vary orde 5 sy hazan-drano madinika 2, fa ho ampy inona moa zany amin'izao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy, asavy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo, ka dia nipetraka ny lehilahy, tokony ho 5,000 no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra, dia nizary zany tamin'izay nipetraka inany izy, ary ny hazan-drano koa araka izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia nangoniny ka nahafeno arina 12 ny sombitsombin'ny mofo vary orde 5, izay ambiny tsy lany nihinana. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankeriny hataon'ny mpanjaka, dia niala ka lasindray izy rery nankany an-tendrombohitra. Jesosy mandeha eny ambony rano. Jaona toko fahaenina andininy 4:19 hatramin'ny 2:20. Ary rehefa hariva ny andro, dia nidina ho any amin'ny ranomasina ny mpianany. Ary niondrana atsambo kely izy, dia nita ny ranomasina nankany Kapernaomy. Ary efa maizina ny andro tamin'izay, nefa Jesosy tsy mbola tonga tany aminy. Ary ny ranomasina nanonja, fa mafy ny fifofofon'ny rivotra. Ary rehefa nivoy tokony ho 5:20 na 30 stadio izy, dia nahitan'i Jesosy nitsangatsangana eny ambonin'ny ranomasina ka nanakaiky ny sambo kely, dia natahotra izy. Fa hoy Jesosy taminy, zaho ihany, aza matahotra. Dia tahandray azy ho eo an-tsambo kely izy, ary niaraka tamin'izay ny sambo kely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany. Jesosy ilay mofinaina nidina avy tany an-danitra. Jaona toko fahaenina andininy 2:20 hatramin'ny 4:40. Noho ny ampitsininy ny vahoaka izay nijanona teny ampitany ranomasina dia nahita fa tsy nisy sambo kely hafa teo afa-tsy iray ihany. Ary Jesosy tsy mba niara niondrana an-tsambo kely tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany nandeha. Kanefa nisy sambo kely hafa avy tany Tiberias tonga teo akaikin'ilay tany nihinanany mofo rehefa nisaotra ny tompo, koa noho nihita ny vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany, dia niondrana an-tsambo kely izy ka nankany Kapernaomy hitady an'i Jesosy.
Ary rehefa nahita azy teny ampitany ranomasina izy, dia hoy izy taminy, Raby eo, ovina ny tonga teto ianao? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny hinananareo ny mofo ka avoky. Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levina, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay homeny zanak'olona anareo. Fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Dia hoy ireo taminy, inona no hataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ny inonareo izay nirahiny. Dia hoy ireo taminy, inona ary no famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinonay anao? Inona moa no asa ataonao? Nirazantsika nihinana ny mana tany anefitra, araka ny voasoratra hoe, mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hoaniny. Salamy 7:7-20. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izaho no mofonaina, izay manatina tsy mba honona, ary izay mino ahy tsy mba angetaeta intsony. Fa efa nilazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo, nefa tsy mino. Izay rehetra omeny raiko ahy no hanatina, ary izay manatina dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka. Ary izao no sitrapony izay naniraka, dia ny tsy amelako isy very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako ny ray amin'ny andro farany izy. Fa izao no sitrapony raiko, dia ny hahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Nolavin'ny jiosy ny Tompo Jesosy, ilay tena mofo nidina avy any an-danitra. Jaona 4:1-7. Dia nimonimonna tamin'i Jesosy ny jiosy, satria izy nanao hoe, izaho no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Dia hoy ireo, tsy le io va no Jesosy, zanak' Josefa, izay fantatsika ny ray aman-dreniny? Ahoana dia anaovany ankehitriny hoe, izaho nidina avy tany an-danitra? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, aza monimonina ianareo, tsy misy olona mahay manatina raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka, ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe, ary izy rehetra dia hampianarin'Andriamanitra. Isaia 4:17. Izay rehetra mandre ka mianatra amin'ny ray no manatina. Nefa tsy nisy nahita ny ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy no nahita ny ray. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izaho no mofonaina. Ny razanareo nihinana ny mana tany anefitra, nefa maty ihany. Ity no mofo izay midina avy any an-danitra, mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Dia nifanditra ny jiosy ka nanao hoe,
hataon'ilay eo ahoana reny fanomeny nofony ho antsika. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ao aminareo. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary zaho kosa ao aminy. Ary tahaka nandraha ny ray velona ahy, ary zaho koa velona amin'ny ray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany. Fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Zany teny zany no nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaoma izy. Manoloana ny fizahan-toetra dia mpianatra maro no niala tamin'i Jesosy. Jaona 4:19-20. Koa maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe sarotro zany teny zany, iza ny mahay noho izany? Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nimononmonina tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy izy taminy, mahatafy tohina anareo va izay? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo? Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany no nolazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy nomeny ray azy zany. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no niemotra ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Niaiky i Petera fa Jesosy no ilay Kristy. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo ô, ankany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary zahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy izaho va no nifidy anareo 12? Nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly. Fa izy nilaza ny Jodasy, zanak' Simona Iskariota, fa izy io no ilay efa hamadika azy, nefa isany 12.